Makasitraka tokola sy tompoko vavy kafaliana indray no irahana aminao amin'ity takarivan'ny sabotsy ity manasanao mpanajana indray anjoetra amin'ny farany fampalalam-bavao ito amin'ny fahitalavitra ma-TV sabotsy indray ny andro somary bantoerana ny sehatra sosialy araka ny fanambara teo dia manasanao zay anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany zava-misy ny mamamba eny ny vatsy ny manodidina no etsika misantatra ny fampalalam-bavao mitakany andoavana ny tambiny tany sy ny tambary izay nalain'ny fanjakana vokatry ny fanamboarana ilay lalana mampitoy antsara sotra sy vato ny ponina voakasika zany ny tokony ireo ponina ireto tamin'ity androandroany ity tetsy mamamba tetsy dia avy hatrany nanao etsika izy ireo etsika fanairana ihany zany ny tokony ireo ponina eny ilany hery manoloana tsy mbola fahazon'izy ireo ny vidin'ny tany sy ny tambarin'izy ireo izay nanamboarana lalana izay ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena mampitoy ny tsara sotra sy ivato. Fito volana ty aoriana ny nampanantenan'ny fitondram-panjakana andoavana ny tambiny izany amin'ireo ponina dia mbola tsy naray vola izy ireo ka izay indrindra no nampitroatra ireto farany. Mitentina 13 miliara ariary no totalin'ny vola tokony efain'ny fanjakana amin'ireo olona misa 700 voakasika izany. Nanamafy ireo manana tany voakasika ny fanamboaran-dalana fa efa nikarakara ny antota taratasy rehetra ireto farany hatramin'ny fanokafana ny kaonty any amin'ny banky. Ny tambiny zavatra simba dia omena amin'ny volana juin. Tonga ny volana juin tsy tonga le vola. Tonga indray ny volana oa zay ny notification, misy notification mena. Dia hita tao zany ny valeuran'ilay zavatra simba hoe ianao tambarotan'izao azo mividy. Dia lazay indray fa farany volana oa dia ho azo le vola. Tonga ny farany volana oa tsy nisy toka hatramin'izao le vola. Dia nametaka afisa banderole kosa aloha ny olona nanomboka tamin'ny volana oktobra. Nametaka amin'ny banderole ny fahataterahan'le vola. Dia mefara amin'izao hitantsika eto androan'izao dia mbola mipily eto. Akana le vola no mampitony ny olona fa rehefa tsy voaloha le vola dia miamafy dia tolona ataon'ny olona. Nametraka sora-baventy ireo ponina manoloana izany ary mitaky faran'izay aingana ny andoavana ny vidin'ny tanin'izy ireo satria efa andalam-pahavitana ny fototra avitrasa.